Salama daholo androany isika de ndao raha hiresaka trangan-javatra izay niseho tany amin'iny faritry ny Antalahy iny tamin'ity herinandro ity. Tsy inona moa izay trangan-javatra izay fa tranga somary miala mahazatra kely satria 7 andro sisa dia hofaty i laposiny izay misy zavatra mitaona hamono rehefa arivan'ny andro. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina reny hevitra rehetra eny hanaovantsika video manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny videontsika ary azadino doraka zany hatrany miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nisesy tamatawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Raha miresaka hery miafina na koa karazandolo sy ireo hery hafahafa izay maro samihafa isika dia misy an'izany raha ho an'i Madagasikara ary saikita manerana ny faritra izany karazana hery miafina izany fa dia samy manana ny fadiny sy ny fomba amampanao mantsy ny faritra rehetra ka mety ho izay no mahatonga anireo karazana hery miafina sy ireo karazandolo izay samy amin'ny fomba fisehony manerana nosy. Miseho amin'ny endriny maro samihafa ireo karazandolo ireo ary amin'ny fotoana samihafa avokoa no isehon'izy ireo. Misy ireo hery miafina izay avy anaty rano, misy ihany koa ny avy anaty ala ary misy ny hery miafina amin'ny alalan'ny rivotra izay tsy fantatry ny saintsika no manazava azy fa dia izay no azo lazaina hoe voajanahary. Voajanahary ho iaho satria tsy fantatry ny siansa na koa ny sainy zanak'olombelona ny manazava ny antom-pisiny ireny karazana hery miafina sy ireny lolo ary ihany koa ireny angatra maro samihafa ireny. Ny Madagasikara raha teo dia azo lazaina fa mbola maro ireo tany sy toerana manankasina ary manaja ny fady sy ny fombafomba amampanao isam-paritra. Raha resaka izay fady sy toeram-pady izay dia azo lazaina fa mbola maro amin'ny malagasy no mahavita mitandrina an'izany ary izay minia tsy mitandrina an'izany matetika dia idirandoza. Resaka ohatra fotsiny ireny doany izay azo lazaina hoe manankasina ireny tsy azo atao ny mitondra henan-kisoa sy ny maro hafa. Any an-dranomasina ihany koa dia fady an'izay resaka izay fa maro amin'ireo malagasy izay sahisahy no minia mandika an'izay fady izay dia iny avy hatrany fa idirandoza. Raisika ohatra amin'izany ireo fady izay eny amin'ny doany manankasina rehetra tahaka ny doan'ny Sezara izao na koa i doan'ny Anatambo. Rehefa hiakatra eny amin'ny doany ianao na mandeha sambo izany na mandeha an-tanety dia tsy azo atao ny mitondra sakamalao, ny mitondra kisoa ary ny manao lamba mena sy ny miravaka volamena. Fa raha izay no ataonao dia ny loza no hiatra aminao na ihany koa mety ho rendrika mihitsy ilay sambo na lakana andehananao. Ny doany any amin'ny tapany avaratra any dia tsy azo ampidirana kapa na kiraro fa rehefa hiditra doany ianao dia tsy maintsy manala an'izay kapa na kiraro izay. Toy ny any amin'ny lac sacré indray dia tsy izay olona rehetra makao dia voatery ahita voay lehibe izay monina sy mitoetra ao anatin'io lac sacré io fa rehefa mahita an'io voay io anao dia midika izany fa misy fambara ary tsy ny olona rehetra kory no afaka mandro amin'io lac sacré io fa rehefa mandro ao anao dia midika izay fa efa nisy ny tompo-tanàna na koa ilay mpitanjina no nampandro anao tao zay vao afaka ataonao izany resaka fandrona izany fa raha tsy izany dia mety idirandoza ianao. Ary tsy azonao atao ihany koa ny mihinana na koa manjono trondro ao anatin'ny lac sacré io fa mety ahafaty anao izany raha toa ka minia tsy manaja an'izany ianao. Any amin'ilay lac sacré any Diego indray dia azonao atao tsara ny makasary sy miara-mipetrapetraka amin'ireo voay ary mbola azo atao ihany koa ny miara-milalao amin'ireo voay fa tsy ihinananao mihitsy ireo raha toa ka manaja ny fepetra sy ny hasiny ilay tany ianao. Fa raha toa ka tsy manaja ny fepetra sy ny hasiny ilay tany misy azy ireo ianao dia mety hiarandoza anao amin'izay fotoana izay.
eo ihany koa ny resaka lolo sy ny hery miafina izay misy amin'ny tany sy ny firenena izany hoe izay misy amin'ny Madagasikara araky ireny hitantsika sy fahenontsika matetika ireny. Ho an'ireo izay mbola tsy nahita aloha dia afaka tsy mino fa ho anay izay efa nahita dia afaka milaza izay fa tena misy marina ny hery miafina sy ny lolo ary indrindrandrindra fa ireo angatra isan-karazany izay mampiorohoro ny vahoaka any amin'ny toerana izay masika an'izany lolo sy angatra izany. Raisitsika ohatra zao any Mandritsara any amin'ny lohan'ny ranony Mangarahara milaza ireo mponina any an-toerana fa tsy azony ireo hova atao ny miditra na koa mandro amin'io loharanony Mangarahara io fa raha tsy zany dia mety hahafaty azy ireo raha minia mandika tsy manaraka an'izay fady izay. Efa matetika ihany koa isika mahita ny olona izay maty andrandro nefa toa rano kely tsy tokony ahasembotra ilay olona akory ilay rano valana na koa rano kely eny vozokongotra ilay rano valana iny fa ilay olona izay mandalo salama saina tsara sy salama vatana dia maty fa misy zavatra misintona ho azy ao anatin'ny rano. Nalaza ihany koa tany amin'ny faritry ny Sofia iny fa misy lolo izay manapaka volon'olona izany hoe volon'ny vehivavy rehefa matory amin'ny alina. Misy ihany koa ireo karazana lolo izay mampijaly sy mamono ary midaraka mihitsiny rehefa amin'ny andro alina indrindra fa ireo olona izay somary efa dizidizina ny alkôla no tena ataon'ireo lolo mahita faisana amin'izany. Teo ihany koa ireo karazan'olona izay ohatrany misy zavatra mangeja sy misy zavatra misarosarona ho azy rehefa amin'ny atoandro indrindra fa ireo tanora izany ny tena lasibatriny izany tany amin'ny faritry ny Andapa iny tamin'ny taona lasa izay tsy fantatra mazava ny tena antony izany rehetra izany na tena lolo na koa resaka fanafody gasy mahery vaika izay ataony sasany. Tsy vitsy ihany koa ary efa matetika eny fa misy olona very izay hoentin zavatra any anaty alabe any ka tsy hita ao anatin'ny fotoana lavalava. Afaka fotoana lavalava nefa ny ilay olona dia iny fa hita tampoka eo an-tanàna ary milaza ilay olona amin'izay fotoana izay fa nisy zavatra nanafina azy ka io zavatra io ihany no nitaiza azy sy nikarakara azy tany anaty alatany nandritran'ny fotoana izay tsy nahateo azy ka mbola io zavatra io ihany koa no nanatitra anazy tao amin'ny tanàna izay niaviny. Ary efa matetika isika no maheno fa misy karazan'olona izay vadina angatra rehefa amin'ny alina ny andro izany hoe manao firaisana aranofo amina angatra mihitsiny. Izay tsy hita maso moa ilay angatra manao firaisana aranofo aminy fa rehefa maraina ny andro dia gaga sy talanjona ilay olona fa toa valaka be ohatrany olona avy nanao firaisana aranofo nandritra ny alina zany. Mitovitovy amin'izany ity tranga izay nisy tany amin'ny faritry ny Antalahy ity izay nisy lolo nampitandrina any Laposiny. Nilaza moa ny lolo tamin'izany fa 7 andro sisa dia ho faty ianao. Misy zavatra mitaona hamono rehefa arivan'ny andro ity lehilahy ity. Vehivavy tsara izy raha ny fahitako azy ho izy hatrany. Mifanahaka amina matoato na ihany koa lolo mitaona andeha andrano hiseky na handro odigasy raha tsy manaiky io dia ho faty ary 7 andro sisa no fetra izay nomeny ahy ho izy hatrany raha nilaza ny marina mahakasika ny zavatra nanjo azy. Ka noho izany dia mangataka vaholana amintsika rehetra na ihany koa torohevitra mba ahafahany miady amin'izay olana zay miatra amin'izao fotoana izao fa tena lany fanahy mbola velona ny lehilahy. Izy moa tsy matahotra ho faty fa ny faty kosa rehefa mandondona sy mampilaza ary manome fepetra hoe izao ny fetra antresa iananao asa angamba ny raha tena mafy ny asa saina sy ny adiny saina izay mahazo amin'izany fotoana izany. Izay ary moa no ela tomboko lasy tomboko vavy manasa antsika rehetra hanao komantaira amban'ity video ity mba ahafahana mandravo nandreny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasa antsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary tsarovo mandrakariva ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tonga tao atagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.